Hotoizantsika avy hatrany ny fampahalalam-baovao ao anatin'izay sehatra ny finoana izay ihany ny fiangonana adventista dia manatanteraka amin'izao fotoana etsika ho fampelezana ny vaovao mahafaly izao anatin'ny tetikasa Antananarivo ho an'ny kristian dia misy izay etsika fampelezana ny vaovao mahafaly izay ny sabotsy lasa teo ara moa dia nisy ny vavaka akalamanjana izay notanterahana teo anoloany ny vavadina Ambohijatovo volana vao fitsiry Rakotoarison mampafantatra antsika ny antsipiriana izay. Fanetanana sy fampahafantarana ny tenin'Andriamanitra ho an'ny rehetra no nitanterahan'ny fiangonana adventiste eto Madagasikara teto Ambohijatovo. Tafiditra anatin'ny tetikasa Antananarivo an'i Kristy ity hetsika ity, izay natrehan'ny sekretera jeneraly ny fiangonana adventiste eto amin'ny Oseanina Indiana, ny pasteur Roland Brabant. Nambarany ary fa isatrany hetsika izay ho toto-saina eto Andrenivohitra amin'ny volana aprila hatramin'ny volana septembre 2024. Nous voulons atteindre le maximum de personnes. Donc cette capitale qui contient 2 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Donc nous voulons pendant cette année, comme je dis tout à l'heure au mois de septembre, atteindre le maximum de personnes. Fiangonana adventiste izay hanao hetsika amin'ny toerana 2 amin'ity taona ity, ka ny tanjona dia hitoriana filazantsara amin'ny olona maro na mpinona tsy eto Antananarivo. Ny taona 2024 dia any amin'ny tanan-dehibe any amin'ireo nosy hafa ato amin'ny Oseanina Indiana dia la Réunion Maurice no anatanterahana ny fiangonana adventista hetsika toy izao. Marihana fa miorana manerana ny firenena 100 maneran-tany ny fiangonana adventista.